4 tapitrisa ariary ny fanampiana natolotry ny orinasa Madagascar Consulted Minin na ny MCM teny amin'ny primature androany ho an'ny PNGRC. Amin'ny maha orinasa mandraindraikitra azy dia tonga namitany adidy sy amin'ny mpiray-tanindrazana nisy orinasa Madagascar Consolidated Minin na ny MCM ka nivimbina izay tsy rambony tany no fanampiana ireo trabona. Nanatitra taratasym-bola mitetina 4 tapitrisa ariary ho an'ny PNGRC ity orinasa ity. Taratasym-bola izay natolotra tamin'ny pomba ofisialy ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta Andriamatoa Ravelonarivo Jean. Donc après la saison de pluie, c'est qui a sombre la jour na caractéristique Tsy eto Antananarivo ihany fa efa maro ireo asa sosialy toto-tsaina ity orinasa mpitrandraka renakibon'ny tany ity izay mitoby ao Ansakoa. Nakasitrahan'ny Prime Ministre Ravelonarivo Jean tanteraka ny fihetsika ity orinasa ity izay nampiseho finiavana sy fitiavana ny mpiray-tanindrazana amin'izao vonona mianjady amin'ny firenena zao.